dia zao araka ny teny voalazan'ny baiboly tahaka ny apôstôly Paoly zay tahak'izay koa nisehony tamiko. Ka ny apôstôly Paoly dia nanoratra nyity teny ity zay vakiako vetivety amintsika amin'ny Korinthiana faharoa toko fahadimy andininy faharoapolo. Korinthiana faharoa toko fahadimy dia andininy faharoapolo. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy zao ny vaky ny teny: koa dia iraka solon'ny Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Ny tenina hotsindriko zany dia zao hoe ny apôstôly Paoly dia nilaza sy nanambara fa dia hoe solon'ny Kristy ary iraka. Ohatra ny somary mavesatra dia mavesatra amiko raha hiteny aho hoe za koa solon'ny Kristy, aleoko tsy miteny an'izay. Fa ny teny indramiko amin'ity tenin'ny apôstôly Paoly ity raha nitovy nisehon'i Jesosy taminy no nisehon'i Jesosy tamiko, dia aleo indramiko zao tenin'ny Paoly zao hitenenako amin'ny fahitsiny eo anatrehanareo hoe izaho zay manatrika aminao ihany koa iraka ampanaovan'Andriamanitra asan'ny fahamarinana ary teny sy anambara ny fahamarinana amintsika rehetrarehetra, mba hahafantaranao hoe inona ny marina, inona ny tsy marina, ary iza no arahanao, le marina sa le tsy marina. Raha manaraka ny marina tsika mitsinja fiainana mandrakizay, raha manaraka ny tsy marina isika miandry antsika ny fahaverezana mandrakizay any amin'ny afimaritra mandrakizay. Ka izy ity zany fampahafantarana fotsiny ny anjaranay amin'ny mahiraka anay, fa tsy izay ny tompon'ny teny ary tsy izay ny tompon'ny fitsarana, fa rehefa vita ny iraka ampanaovina anay dia anjaranao sy Andriamanitra sisa no mihevitra ny momba ny fiainanao raha ohatra ka hoe zay no azontsika ilazana azy. Ka noho izany ary dia zao efa nalaza teto moa ny teny tany amin'ny Luka toko 7:12 hoe raha misy mandray anareo Jesosy dia mandray ahy, raha misy mandaa anareo dia mandaa ahy, ary mandaa izay naniraka ahy. Ka zao noho izy ary ny tena fahendrena dia zao, tsy dia hoe manaiky any loatra angenao raha manaraka amin'ny fampianarana zay toriko ety, fa manaiky an' Jesosy Kristy zany ary manaiky ny fahamarinana. Dia zao ary le zavatra nampianarin' Jesosy, ny fampianarana nampianarin' Jesosy tamiko no ampianariko anareo manomboka eto. Ny jerevantsika androany dia ny mikasikasika ny hoe inona marina, izany hoe tena batisa izany. Raha nalala sy nafantatra isika fa tena ilaina ary tsy maintsy ilaina ny batisa, raha tsy resaka isika momba ny hoe ota, ny fanesorana ny ota sy ny karazana, dia anisan'ny mipetraka ho isan'ny zavatra tsy maintsy atao ny batisa raha te ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny olona anankiray. Maro no efa mihevitra fa vita batisa, ary be dia be ny olona tena tsy te hiaino intsony fa hoe resaka batisa izany, satria malaza sy mipetraka ao anatiny le hoe tsisy olona tokony atao batisa indroa sy ny karazana. Fa zao no izy, maro ny zavatra azontsika anoarana n'ity resaka ity fa nijerevantsika zany androany dia hoe batisa tena izy ve le batisa nanaovana anao zay efa vita batisa ary. Misy karazana batisa anankitelo raha-bangona ny batisa misy eto amin'izao tontolo zao. Ny voalohany dia le hoe maka rano dia apetraka eo ambony lohan'olona, ka izy iny moa tsy voatery zazakely fa amin'ny ankapobeny zazakely no ataon'ny olona andreny, fa misy olona efa lehibe efa tanora mbola atao an'izay zavatra zay. Zay zany ny karazana batisa anankiray ampiasain'ny olona amin'izao vanim-potoana misy antsika zao. Ny karazana batisa faharoa kosa dia tsy maka rano teteto ambony loha, fa le vatan'olona ray manontolo mihitsy no asitrika any anaty rano, dia any amin'ireny rano be no anaovana izay zavatra zay. Ary ny batisa fahatelo izay ampiasain'ny olona amin'izao fotoana izao ihany koa dia mitovy an'io faharoa ihany, izany hoe asitrika tanteraka le vatan'le olona ray manontolo, saingy ny toerana mahasamy hafa azy tsy eny amin'ilay rano be na eny amin'ny ony tahaka an'izay hita atao anatin'ny baiboly, fa ao anatina toerana anankiray antsoina hoe batistera, indraindray piscine sy ny karazany mitovitovy amin'izany. Ny Efesianina dia manoratra teny izay navesatra tamintsika raha ohatra ka fantatra zany hoe misy karazany telo ary ireo batisa ireo. Ahoana kosa nefa filazan'ny Efesianina toko 4:5. Efesianina toko 4:5 amin'ny anaran'i Jesosy zao mivoalazan'ny teny ary: iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Na misy karazany telo ary ny batisa ny resantsika teo, mety misy akoatran'ireo ary angamba tsy voatonona, dia ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra nefa dia zao ray ihany ny batisa. Ka ny fanontaniana mipetraka zany dia zao hoe iza amin'izy telo ireo no ity batisa anankiray ity.
fa io zany no mifanaraka amin'ny baiboly a, io zany natao hoe fahamarinana tsisy kilema, io zany natao hoe fahamarinana tsy amboambarina araky ny nampianaran' Jesosy azy. De izaho aloha tsy tonga de hiteny hoe ito voalohany na ity faharoa ty na ity fahatelo ty, fa leo ny soratra masina, ny baiboly, ny tena izy hatrizay nabatisa azy no jerefatsika de ho fantatsika hoe izy amindreo anankitelo reo ary lay batisa anankiray. Dika zay tezay de zao ray am'ireo ihany no izy fa ny anankiroa zany tsy izy. Ka ianareo zany zay natao batisa tamin'ireo karazana batisa anankitelo reo de meno tsara araky zao anazavaka azy zao mba hahafantaranao zany hoe tena efa izy le anahy na mbola tsy izy le anahy. Ary ao tsara hoe aho ary raha mahita anao fa izy aza mbola mibitaka aloha fa mbola mitonga efa ampianarana fa tsy zay any de fa ampy. Ary ohatra moa ianao zany mahafantatra hoe tena tsy izy zany ny anay de mifaly, tena mifaly fa zaranao ary mahafantatra hoe tsy izy iny fa voafitaka ianao fa ho fantatrao zany hoe inona ny tena izy. Ka zao ary ny fotoana moa tsy afahantsika miresaka be dia be fa de zao andeha hojerena tanteraka zany hoe tamin'ny teny inona na fototra inona no niavin'ny teny hoe batisa. Teny malagasy zany alalantsika anazy de hoe batisa, amin'ny teny frantsay izy io de hoe baptême, fa ny verbe kosa ao anatin'ny teny frantsay de hoe baptiser. De zay teny zay zany amin'ny teny malagasy no atao hoe batisa, fa raha jerentsika ny tenin'Andriamanitra de andaonge ho fantarina kely hoe avy tamin'ny teny inona na avy aiza izany teny hoe batisa izany. De raiso tsara nge ny baibolinareo de ao anatin'ny baiboly raha ohatra ka sasana ny ampovoambony any misy an'le fisasana hoe testamenta taloha de misy testamenta vaovao. De any amin'le testamenta vaovao misy soratra eo amin'ny pejy voalohany na pejy faharoa amin'ny testamenta vaovao zany izy ity de misy soratra hoe ny soratra masina amin'ny testamenta vaovao. Mino fa hitatsika rehetra zay nadika avy tamin'ny teny grika. Zany hoe ny dikan'io teny io de ny teny ao anatin'ny testamenta vaovao de tsy teny frantsay no agasina na teny anglais no agasina fa teny grika no nangalana tanteraka ny tonga dia hevitry ny testamenta vaovao. Ka raha ohatra raisitsika zany le singa teny anankiray atao hoe batisa de avy tamin'ny teny grika zany inona ary ny teny grika nangalana ny teny hoe batisa sy ny teny hoe baptiser amin'ny teny frantsay. De zay teny zay tsy hitatsika ao anaty baiboly ny famaritana hoe inona le teny grika satria ny baibolitsika moa teny gasy de tsy ahitantsika zay fa tsy maintsy mijery ny atao hoe dictionnaire de la bible isika zany. Ny dictionnaire de la bible zany dia manome ny dikan'ireo teny amin'ny ankapobeny ao anatin'ny baiboly ho azon'ny olona amin'ny teny pirenena ampiasainy. De raha ohatra zany jery dictionnaire biblika isika zay ny anarany mantsy zay, dictionnaire biblika, dictionnaire ara-baiboly. De ho jerentsika io zany dikan'le hoe baptême de hitatsika eo anatin'izay no niavin'le hoe teny grika sy ny dikany ahafantarantsika ny teny hoe batisa. Raha mijery ny dictionnaire biblika ary tsika izy ity moa zany tsy le tena hoe dictionnaire be na hoe encyclopédie fa ny tena anarana izy ity zany raha ohatra ka mahita ianareo ny antsena de hoe petit dictionnaire de la bible, zany kely zany petit. De ny baptême zao anatin'izy io dia azavainy amin'ny teny frantsay aloha izy ity, zay zany no ananako fa efa misy teny gasy ihany koa izy tony de azonareo jerena amin'ny teny malagasy mihitsy dictionnaire ara-baiboly io zany. Baptême de zao ny voalazany aty le verbe grec baptizen a le sens de baptiser. Zay aloha zany no ahitantsika an'le hoe taizany ny angan'le hoe baptiser de avy amin'ny verbe grika ao izy verbe grec baptizen. Ny baptizen baptizen. Zay zany ny teny grika nangalana ny teny frantsay hoe verbe baptiser. De manana ny heviny toy izao izy araky io teny io zany. Eo amin'ny mitoy ihany le vaky teny zany de hoe en grec profane il a le sens de plonger. Zany hoe manana dika hoe plonger o izy ilay dika teny le teny grika hoe baptizen amin'ny grec profane.
ou dans la langue hellénistique immergé dans l'amour. Zany hoe dika teny anankiroa zany no azontsika tsy hoany ao anatin'le hoe baptizène. Baptizène teny grika dia midika amin'ny teny frantsay izy, ampiasain'ny sasany hoe plongé, indraindray kosa ampiasain'ny sasany hoe immergé. Ireo zavatra ireo nefa tsy zavatra samy hafa ireo, fa raha dika amin'ny teny gasy indray zany hoe plongé na immergé dia manana dika teny toy izao hoe manatsoboka, na hoe manoboka ny fahalalantsika anazy tsy fantatro, na manitrika, zay ny dikany hoe plongé. Dia misokatra kely ao anatin'izay zany hoe izy amin'le karazana batisa anankitelo ndresahako voalohany teo no mitovitovy amin'izay.